Amma ba'd, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ray andro nisy manan-karena anankiray nitsidika teo ambaravarana, teo amin'ny la fenêtre izy nitsidika ka nahita olona mpitsomboka zordira anankiray mitady sakafony eo amin'izany zordira izany. Teo izy dia nitody-doha tamin'ny Allah subhanahu wa ta'ala ka niteny manao hoe misaotra anao zao ry Tompo Allah, nataonao mahampy ny eo ampelantanako ka tsy mangataka amin'ny olona no sady tsy mitsimpona voahomana ny tenako. Izany mpitsimpona zordira zany ndray, rehefa teo mpitsomponana n'izany zordira zany dia nahita olona dala mitatatata, mitabataba, mandeha eny an-dalana sady mirenireny, dia nankasitraka ny Allah subhanahu wa ta'ala izy ka niteny izy manao hoe misaotra anao zao ry Tompo Allah subhanahu wa ta'ala, nataonao mitsimpona zordira vao misakafo fa tsy nataonao olona verisaina marary mitatatata no sady mirenireny eny an-dalana. Iny olona dala mirenireny eny an-dalana indray rehefa nirenireny sy manao ny adalana izy dia nahita ambulance anankiray mitondra marary mandeha mihazakazaka mafy any amin'ny hôpitaly, dia tonga saina kely izy ary niteny manao hoe misaotra anao zao ry Allah subhanahu wa ta'ala, na dia verisaina aza indraindray fa kosa tsy marary mandamaka eo am-pandriana. Ary izany olona izay noentin'ny ambulance zany rehefa hiditra ny hôpitaly dia nahita blakara mitondra faty mivoaka tamin'izay fotoan'izay. Dia teo ihany koa iny olona marary niteny tamin'ny Allah subhanahu wa ta'ala hoe misaotra anao zao ry Tompo Allah subhanahu wa ta'ala, nataonao marary mandamaka eto am-pandriana fa mbola tsy maty ny fiainako na mbola tsy tapitra ny fiainako eto ambony tany. Ka raha lasa nabavy anatin'ny finoana Islam ny fahafahanao miaina eto ambony tany, mbola mijanona eto ambony tany dia anisany fahasoavana. Ary amin'ny situation rehetra izay misy anao dia afaka misaotra ny Allah subhanahu wa ta'ala ianao, afaka mankasitraka ny Allah subhanahu wa ta'ala ianao. Ny mpanan-karena nankasitraka amin'ilay harena izay teo am-pelantany, ny mpitsompona zordira nankasitraka fa mbola tsy lasa dala, ny olona somary marary saina nankasitraka fa mbola tsy le marary mandamaka eo am-pandriana, ary ny mandamaka eo am-pandriana mbola nahay nankasitraka ny Allah ihany koa fa mbola tsy maty. Hanitokana olona izay tsy afaka manao an'izany fankasitrana izany intsony dia efa maty aterina eny ampasana. Ka raha mbola velona manaina anao, mbola manana an'izany hoe anjara-pahasoavana isan'andro zany ary tadidio, fa raha mbola velona ianao dia mbola misy ny anjara-pahasoavanao. Fa ny olona anankiray rehefa maty zay vao tapitra eo ny anjara-pahasoavana. Fa raha mbola velona anao na dia mahanitra tahaka n'inona, na dia hoe mijaly tahaka n'inona, fa ny anjara-pahasoavanao dia mbola milatsaka ihany na dia kely aza izy amin'izay fotoan'izay, fa takina aminao ny fahaizanao mankasitraka any Tompo Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala manentana antsika amin'izany fankasitrahana zany ka niteny izy manao hoe la in shakartum la azidannakum wala in kafartum inna adhabi la shadid. Raha mahay mankasitraka ianareo amin'ireo karazam-pahasoavana nomeny Allah subhanahu wa ta'ala anareo dia ampitombony avoeny izany karazam-pahasoavana izany. Fa raha sanatria kosa ianareo tsy mankasitraka azy mikomy ny fahasoavany dia omeny Allah subhanahu wa ta'ala sazy mahery vaika anareo amin'izay fotoan'izay. Mety anontany tena antsika hoe mba inona ry asoavany Allah subhanahu wa ta'ala eo amiko? Ohatrany tsy tsapako zany fahasoavany Allah subhanahu wa ta'ala eo amiko zany, fa ny fahasahiranana no hitako isan'andro eo amin'ny fiainako. Tadidio raha lasa nabavy anatin'ny finoana Islam, fa ny fahasoavana voalohany ny mbola ny ahafahanao ny fo maraina androany. Efa fahasoavana voalohany zay misy ireo natory tamin'ny alina fa tsy mifoha intsony, fa ianao mbola nisafidiny Allah ny foa amin'ity maraina ity. Dika zay fahasoavana voalohany zay. Faharoa, mbola navita ny deran'ny Allah sy nanompo azy ianao tamin'ny salatul fajr izay nataonao, efa fahasoavana lehibe zany. Mbola navita anao tsy narary, tsy nandamaka teo am-pandriana fa nivoaka anao nandeha nitady ireo anjara-pahasoavanao. Ny fo marainanao mbola mahita mivady aman-janinao mbola salama tsara, efa fahasoavana izany. Ny fo marainanao mbola nahita nateraka ny vadinao na ihany koa nahazo fahasoavana maronao. Firy sy firy ireo olona zay nomeny Allah ampahany amin'ny harena manan-karena manana an'izao rehetra zao, saingy le fahasoavana anananao ny tsy azony.
inona tsy azony tsy nahazo fahasalamana izy. Le vola mankarena maro zay eo ampelantanana indray ndeha hitadiavana an'izany fahasalamana izany. Ny vola mankarena maro eo ampelantanana indray ndo andeha hitadiavana an'izany karazana zanaka izany, satria maro amin'ireo manankarena tsy nomeny Allah chance nahazo zanaka, ka lasa izy mirenireny mandeha aty mandeha ery mitady an'izany, mitsabo ny vadiny mpahazo an'izany zanaka zany. Saingy ianao izay tsy manankarena fa nomeny Allah fahasoavana zanaka, izany rehetra zany dia fahasoavana eo amin'ny fiainana. Raha lasa nabavy anatin'ny fiainana Islam, ny olona rehetra eto ambony tany dia tsy maintsy mandalo fitsapana avokoa, fa ny fitsapana alefan'ny Allah kosa dia tsy mitovy. Ianao mety ho tsapany amin'ny tsy fananan-janaka, mety ho tsapany amin'ny aretina, mety ho tsapany amin'ny tsy fananam-bola, tsy fananan-karena, mety ho tsapany amin'ny tsy fananan-asa, mety ho tsapany amin'ny tsy fahafana ara-panambadiana, mety ho tsapany mikorontana lava ny fianakavianao, mety ho tsapany ihany koa anao ny tokantranonao tsy mety milamina, mety ho tsapany ihany koa anao amin'ny tsy fahitana vady mihitsy, mety ho tsapany amin'ireo karazana zavatra maro. Fa ny fitsapana tsy mitovy, fa ny zavatra mitovy dia tsy maintsy mandalo fitsapana ny olombelona eto ambony. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.